eo amin'ny sehatra ny toe-karena kosa no anoizantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Maro ireo sosikevitra nivoaka tao anatin'ny atrikasa-pirenena iresahana ireo paikady anatsarana ireo seha-piariana volamena raha ny fanamariana izay noentin'ny minisitry ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny arenan-kibony tany. Zava-dehibe nisian'ny fanaraha-maso raha ny fanazavany. Zavatra tsapaka satria tsy natao doly ny olona voakasiky mivantana na tsy mivantana ny volamena zany. Atsorina zany dia maso responsabilité manomboka avy any amin'ny fitandràna mandalo fivantana ka hatrany amin'ny fanondranana ny volamena. Zany zay tsy misy voabe zay ihany ny antony sy any fahombiazana fampatoana firenena amin'ny alalan'ny sehatrany. Io tsy ataoko hoe sehatrasa anankiray dia zay ahitana ataoko hoe sehatrasa tena transversal zany satria miara-miasa amin'ireny élu maire zareo any tena mahita le vokatra any ambany vokatra amin'ny fitandrahana any tsy maintsy hita zany statistika tokony ho hita koa rehefa izy avy amin'ny ala amin'ny ataoko hoe mpitandraka orpailleur reny mandalo amin'ny collecteur tokony ho hita dolo taizany commune androany izany varopazy rehefa comptoir zakaya dia tokony ho hita tarina hoe taiza marina lay nipoirany volamena mba isiany le tambeliny ataoko hoe amin'ny alalan'ireny ristourne mba mandeha amin'le toerana mitandràna azy fa tsy amin'ny toeran-kafa le tena an'le ristourne afa-tsy lazatsy zay koa. Sosikevitra misy amin'ny alalan'ny texte réglementaire amin'ny alalan'ny arrêté zany na amin'ny alalan'ny décret fotsiny efa dia mahavita azy satria raha mbola hialy amin'ny code minime tsy maintsy mandalo amin'ny parlement io dia mbola hoana be aleo tonga dia zay azo atao amin'ny alalan'ny arrêté sy ny décret dia tonga dia efa atao.